nareo hoe mahita hoe jamba ve Andriamanitra sa marenina sa maninona dia tsy halala hoe ninana angery zareo fa mba te hahita hoe atraiza mba fahamarinanao. Dia jereo nanantona n'Andriamanitra dia niteny tamin'izareo dia ozy izy Adama aloha tonga dia niteny hoe io vehivavy namenao io mihitsy ny tena tsy milamina. Dia ozy izy indray ilay vehivavy avy eo ry menarany indray hitanareo tsisy fiainam-pibebahana mihitsy, tsisy ao an-tokantrano tsisy tadidio tsara fa i Adama sy Eva ny tseo fa ny tantara mbola mandehandeha eto. Dia rehefa izao ny zavatra ny tranga ianao zany mandinika ty ariana hoe maninona zao raha mba niteny hoe Andriamanitra tena fony zay fa tsy nanaraka an'ilay niteneninao iny fa ohatra ny nandeha tamin'ny lohanay. Tena miteny aminao fa hafa ny daonina ny tranga, zavatrafa no ny tranga, tena zavatrafa. Fa zao samy te hijoro daholo marina. Tia ny zavatra misy io mihitsy ny tena fopla, ry ny tena tsy izy. Dia iny amin'izay fa mandeha miteniteny foana daholo amin'izay. Vitsy ny tena mijery hoe nakaiza amin'ny Mateo 5, nakaiza amin'ny fahadiovam-pona dia zany ary. Misy fotoana angentsika misy fanontaniana tsy voavaly zany ao an-tokantrano. Jesosy fa aiza ianao? Zange efa nanginy zange efa nanao an'izao dia indraindray ianao ohatrany hoe tsisy valiny zany. Fa zao kalma tsara fotsiny aloha, kalma tsara aloha fa mahita ny Andriamanitra ao misy zavatra endrasany any aminao. Amen. Rehefa ny olona anankiray marary dia iny olona iny mankany amin'ny dokotera. Rehefa tonga any amin'ny dokotera iny olona iny dia mitantara an'izay zavatra marary azy eo. Marary ny foko, marary ny tension fa miakatra tady ho tapaka mihitsy, marary n'izao. Fa zao tsy zaza ny marary zany fa ilay vadiko any an-trano. Dia tsotra be ny tenen'ilay dokotera hoe tao ty ny vadinao fa tsy ianao zany ny karakaraina fa ilay vadinao. Tanareo indraindray tsika ohatr'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Indray tsika mandinika zany hoe zange tena mety be fa le ity mihitsy ny tena tsy mety. Mety ho zay marina tokoa ny zavatra misy. Mety tena efa namely ianao mety fa zao sao dia mbola misy ambony kely tsy famela-keloka kely fotsiny dia zay mahatonga le izy tsy mipetraka. Mety nataonao daholo le zavatra mety rehetrarehetra fa aiza le fahadiovam-po ohatra. Dia eo ianao mandinika hoe Mateo 5 lefa fito efa vita fa lefa havalo sisy dia zay no namanky an'ilay sambatra. Azonareo ilay izy le fahasambarana aza mijery ianao ny zavatra ataon'ny olona eo ankilanao ka tsy ny zavatra ataon'ny olona eo akaikinao ny joroany fanoloran-tenanao fa ny fanoloran-tenanao tsy Jesosy dia zavatra hafa mihitsy tsisy idirany. Amen. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe personnel tsy nakin'ny Josefa tamin'ireto rahalahiny reto no aviny. Raha ohatra ve ozy izy Josefa ka tena miaraka amin'Andriamanitra tsy ho vita mivenina na tonga dia torana daholo ireo rahalahyko ireo dia tonga dia lasa fotsiny nandeha nody tany amin'ny dada. Fa tao anatin'ilay fankatoavana ozy izy teo ny ray aman-dreny naniraka azy tsy nametsiny ny dadany izy hoe takizay ianao ry dada tsy naniraniraka anatany. Atao anaty fanekena tsara Josefa nandeha hoe andana jerevo ny rahalahinao. Tao anatin'ny fijerevana ny rahalahiny nefa teo ny nanomboka ny loza ozy izy tsika hita maso fa zao teo ny fandresen'ny nanomboka ny tranga. Teo ny fandresen'ny Josefa nanomboka ny tranga satria natao mihitsy izay natonga anazy namarana navarina ho andeha fisaotra an'izany mba hisehony ny heriny amin'izay anehoan'Andriamanitra ny heriny tao anatiny. Teo ny nazava tamin'i Josefa ny Isaia 5:20 hoe ny lalako tsy lalanareo. Tsika indraindray mieritreritra hoe andehanao anty dia ho tafavoaka amin'ity Andriamanitra nefa indraindray tsy izay miplanina fa miplanina ny dia zao ianao ry Josefa ho ataoko prime ministre any Egypte ianao ary tsy ho teneniko anao aloha zany. Fa raha ny tenenina tamin'i Josefa indray zany dia natsoa mihitsy ny rahalahiny hoe avy ary zalazy io lasa tsy mety ilay izy. Fa indraindray ao anatin'ireny fisedra lalovantsika ireny eo indrindra Andriamanitra ny anapoaisany fahatsarany ity niditra ao anatinao. Amen. Ahoana moa ny voan'ny fahadiovam-po raha tsy misy loto-po ahoana ny voan'ny famela-keloka raha tsy olona manisy mametraka heloka be tena matsosotra be mihitsiny.
ao atokantrano ao indraindray ohatra zany mavady akaikinao ao ary manao zavatra tsy mifanitsy amin'ny zavatra eritreretinao avoay fotsiny avoay le fahasambarana ianao ny tehena amin'izany amen alohantsika tsy famitaka mihitsy hoe za ve dia ampianatra anao hoe rehefa mamely tamaina ary ty dia asioa tonga dia sarao any tonga dia apetrao tonga dia taovina mifatiny any mihitsy raha tsy mivavaka aloha mety nanana an'izany any fa isorako an' Jesosy fa rehefa nandalina an'io tena hoe jako te ho sambatrako tsy akizany tsy te ho sambatra ay zany ao anatiny reny ianao torotoroana ohatra ny atao tsinitsininy reny eo ny sehon'ny herinao amen ozy izy tamin'ny Paoly hoe ny herinao izy dia tanterahana amin'ny fahalemena isan'andro tsika zany dia mila miaino tsara aloha an'Andriamanitra hoe Andriamanitra amin'ity situation amin'ny trango ity inona ny tianao hatongavana aiza ny sitraponao ndraindray ianao rehefa mba tsy mifanitsy amin'ny sainao iny le izy dia tezitra be ianao dia ohatrany tonga dia te hisaraka amin'ny vadinao zany toraka hisaraka mihitsy baiboly nefa miteny fa izay natambatr'Andriamanitra koa tsy ho sarahan'olombelona dia ianao ndraindray mieritreritra hoe le olona tariny tena saraka antsika nefa ianao mihitsy nitady hanimba an'le izy dia hiteny hoe mety tsy ao anatin'ny tokantrano intsony koa ianao amin'izao fotoana izao fa dinio ihany aloha le hoe inona ny zatra nataonao natonga an'le izy nisy ohatran'izay mahatonga anao ndraindray tsy sambatra le fahasambarana manko tsy hoe manam-bola be ihany ho efa nazavaiko teo fa mahatonga anao tena hanana an'le fiadananao amin'Andriamanitra amen jereo tsara isan'andro tsika dia mila miaino an'Andriamanitra foana mila manaiky an'Andriamanitra tsika satria tsy mitovy amin'ny fisainantsika amin'ny fisainan'Andriamanitra ianao zao ny olona zao ny eritreritra mpianatra hoe mofo dimy sasandrany roa tsy avoky olona tsy omby 10,000 eny na za koa raha teo amin'ny toerana toa dia ny abandonna tsy possible ho afa raha izay atao trano raha tsy avoky an'ireo zanako lingeta be ireo zany maika fa olona tsy omby 10,000 amin'ny mofo singa 5 trondro anankiroa ozy izy Jesosy hoe misaotra fotsiny dia mivadika io dia mbola provision mandritra ny 12 sibika aza mbola misy nanana mitondra nody ray sibika avy zany mpianatra tsy haiko hoe azonao ve zany compte zany tena tsy azo zany zany ny atao hoe fahasambarana tsy ny sasaranao tsy ny eritreretinao tsy niditra tao am-ponao fa tonga dia ataony amin'izao fotsiny amen tsy haiko hoe mba te hiaina an'izany ve tsika manaiky fotsiny iteto zao ny ilaina dia fanomezana inona misy any fa inona koa ny ilany an'izany mofo 5 sasandrany roa zany kiza raha mahay mamoky olona tsy omby 10,000 misy zavatra foana angatahany any aminao mila ho fantatsika zany fa tsy hoe eny zara tsy manana ko inona ny ataoko rakitra eo za tsy anao ozy izy hoe inona misy any avoay aty aloha fa sakafo kely ny zareo menakavy le izy ame aloha ozy izy le any fa tsy mandeha ny fandehany raha vao tsy mivoaka ny any tsy haiko raha azonareo dia zao rehefa navoaka le mofo 5 sasandrany roa dia iny fa nyzaraina tsy nijanona dia le nanany le nizaran'le namean'le mofo 5 sasandrany roa lasa nanana ray sobika indray avy eo ohatraohatran'izany ny compte tsy ampianatra momba ny famafazana fisinjana androany tsy izay le fampianarana fa le fihevitr'Andriamanitra mihitsy ny tiako tsapatsika hoe ohatra ny ahoana zany fihevitr'Andriamanitra zany dia teto ty Josefa kely niala tamin'ny tanam-polo ny akanjo mba tsara teny ananana raha nalaina zany hoe tsisy ninina netiny tany amin'ny fahombiazany mihitsy zany fa dia tena hoe tanam-polo netina tany amin'ity atao hoe fahombiazana fa zao teo Jesosy nanomboka niaraka taminy hoe manomboka eto amin'izay nanaiky ianao nampiasa amin'ny vokatry ny fanahy nanaiky ianao nampiasa amin'ny matotoko 5 na mbola tsy tamasinao ary dia zao miaraka tsika sy ianao amen mety tsy fantatra hoe ohatrinona sisa ny vola ompelantananao inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena matsiaro tena mihitsy anao fa tena mijaly satria tehetsena any Mahamasina tehetsena ary tsy afaka mandeha tsony dia zao teny aminao hoe iainao aloha matotoko 5 ino no miteraka an'ilay fandehany rehefa iainantsika io zavatra io eritrereto hoe prime ministre ny andrasana no tendren'Andriamanitra ho an'i Josepha
kanefa na dia izay mba akanjo tsara teo amin'ny danimeny datany aza nongotana taminy koa inona ihany zany tsy aloha ty akanjo ty mba hoentiko miakatra eo amin'ny trônako fa ozy izy hoe melatany fa tena hoe io amin'izay Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny karakara olona anankiray dia vitainy hatramin'ny farany iny fa indraindray adinontsika falebiazan'Andriamanitra rehefa mandeha loatra ty sainy ty tokon'izao mivadiko dia midona atsy dia mivadika atsy dia rarafako ato fotsiny vola rehefa avy eo ne indray fandisiko ne tahirinao indray raha indray voakako disiko atsy tsika indraindray andao hianatra andeha eo amin'ny fitondran'Andriamanitra rehefa nandeha Josefa dia tena hoe nambinina izy satria nanana izay fahasambarana izay na tsy nitondra ninina voaka tao trano ray aman-dreniny a Genesis 9:7-8 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah nombany Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao tranon'ilay Egiptianina tompony rehefa vita ny fisedrana dia nanomboka nitondra azy nentin'Andriamanitra tsy moramora amin'izay izy azakan'ilay tena izy raha ny fandiniana azy 17 ans izy le niala tao jereo ny baibolinareo 17 ans izy le niala tao tsy fantatra hoe navita master ve izy sa inona tsy haiko aloha tsy fantatra miteniteny foana eto fa tsy ao anaty baiboly zany fa mba calculako fotsiny fa rehefa niala tao izy nefa tsisy hoe nandeha tary fa tonga dia niasa tao Egipta dia rehefa niasa tao indray izy dia niendrikendrihan'ilay vadiny Potifara indray tonga dia nikaja tany am-ponja dia rehefa avy any am-ponja izy dia tonga dia tany amin'ny lapa amin'izay tsy haiko hoe ahoana zany izay miparkoriny kanefa ny zavatra nitranga dia izao rehefa tonga tao Egipta izy dia lazaina fa tsy misy lehilahy mahay ohatran'io indrindra na izay manam-pahaizana indrindra tao ary dia tsy haiko hoe ampiana n'io fahaizana be anao io zany ny fisiany Jesosy eo amin'ny fiainanao tsy fantako hoe inona tsony ny tsy hivoaka fa zao izy anefa tena hoe miainga tena tamin'ny tsisy nininina fa rehefa niaraka tamin'ilay Matthieu 5 no mibabeny Galatiana 5:22 nataony an-tsangory zay ny fitaovana netiny zay ny fahalalana nananany zay ny diplôma mibabeny dia zao miakatra teny amin'ilay posta tsy tokony isy anazy izy amen dia hiteny aminao Andriamanitra angery tena manana fomba tsy takatra ny sainy hikarakarany zanany fa itsika ny tsy mety ho sambatra tsika ny tsy mety hiditra ao anatiny izany fahasambarana izany jereo tsara tamin'ilay Genesis 7 teo hoe nambinina izy nitoetra tao amin'ny tranon'ilay Egiptianina izay tena hoe nahita fity fa rehefa avy eo raha vatady ho variana tao sady tian'Andriamanitra hitanareo ny fisedrany reny nidikan'ireny fitomboana fa tsy azontsika le izy indraindray dia tsika mieritreritra hoe fararahana iny rehefa tonga ao aminao fisedrana tonga dia ampitombo iaingana ny fiainam-bavaka fa hisy promotion hiakatra amin'ny fiantsonana izany teto nanaonao foana indray ilay vadiny Potifara satria zao tsy hoe tsy nahita fity intsony Josefa fa tian'Andriamanitra hiakatra any amin'ny kilasy ambonimbony kokoa izy ampiana indray Matthieu 5 dia niakatra indray tany zay miparkoriny ka ny secret asambatra anao dia zao manasahany Jesosy foana eo amin'ny fiainanao asao foana izy isan'andro mety tsy azonao zavatra mitranga mety manohatra anao daholo ny zava-misy rehetrarehetra mety hoe nijanona tapaka hono ilay contrat mety hoe ny zava-misy ao tokantrano efa tsy fiainana tsofa tsy fantatra fa zao aza misaraka amin'i Jesosy fa atao fiainanao foana izy faharoa makatoava foana n'Andriamanitra ninninna zavatra iainanao dia makatoavany zany tena iaino zany tedavo zany katsaho tena ataovy tena ohatran'ireny fahaizantsika mitady volo ireny fahaizantsika mitady an'izany fakatoavany zany ahoana ireny atao inona ny ten'Andriamanitra fakatoavana ny ilaina ozy izy fa tsy fanatitra matavy tsy sabora matavy ny ilaina fa fakatoavana tian'ny olona makatoa Andriamanitra jereo tsara Josefa any an-dala amin'ny fakatoavana jereo tsy nanao zavatra fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany mihitsy ny Josefa na ahoana rehefa niteny tamin'ny vadiny Potifara fa hiaraka aminy dia omeny promotion kely izy lasa Potifara 2 fa tsy hay akory dia najanona ilay izy satria ozy izy tsy mifanaraka amin'ny volonten'Andriamanitra izany nakatoan'Andriamanitra tamin'ny sitrapony rehetrarehetra izy
nanana fanajanan'Andriamanitra izy teo amin'ny fiainany fa inona moa zany atao hoe manaja an'Andriamanitra sy makatohan'Andriamanitra zany io iainantsika amin'ny fiainantsika io ozy izy Jesosy Kristy hoe za ty anray ozy izy dia manao zay sitrany mandrakarivo betsaka ny olona miteny ratsy azy fa tsy nakasika amin'ny fony zany betsaka ny olona nanao ny teniteny foana taminy eny fa na dia mpianatra ny tezany tao an-trano azy dia nitsangana namadika azy fa tsy nakahala an'ireo izy satria nahoana nakatohan'Andriamanitra izy ny afantaranao fa makatohan'Andriamanitra ianao fa katoavanao ny teniny izay nipetraka eo alohana raha ohatra ianao ka lehilahy manambady tena tia ny vadinao io marina ve ianao any atao hoe fakatoavana no mipetraka fa tsy hoe rehefa tsy ekena ny sitraponao na rehefa tsy atao izay tianao dia tonga dia mivoaka ny mahalioana ve fa zao rehefa mandeha ianao dia dinihanao tsara inona n'ilay soka tamin'ny farany teto hoe iadama aza tezitra aminy rehefa manao zavatra rehefa raha tsy toetra amin'ny vadinao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia zao akipio ny masonao hivavaka hanovan'Andriamanitra azy tsy ianao manova azy fa Andriamanitra rehefa manakipy ny masonao ianao mivavaka dia Andriamanitra manova azy dia ohatrany koa tsika vehivavy tsy hoe inona ny zavatra mitranga ho tokantrano fa andao hianatra katohan'Andriamanitra andao anaiky andao angina andao hivavaka mangina rehefa misy zavatra tsy mety amen zany ny zavatra indrasantsika indrasan'Andriamanitra amintsika inona moa ny teniteny baiboly momba vehivavy name vady izy ozy izy aninona anampy ianao zany afaka miteny mihitsy ianao fa tsy hoe tsy miteny akory mba tazana fotsiny indray fiantsonanao raha tsy miteny mpanampy mila ampiana reo lehilahy reo fa amin'ny fahendrena raha indraindray misy zavatra tsy mety dia mila miteny ianao hoe dady amin'ny fahalemem-panahy amen namen'Andriamanitra an'izay tsika satria tsika ny nataony anampy amen ao amin'ny Genesisy toko 9:7-9 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia nandahy izy ka nanao tamin'ny vadiny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra ananany dia efa natolo no andraikitra avokoa io le vadiny Potifara ny teneniko anareo teo hoe tsy makatoha ny sitrapon'Andriamanitra fa makatoha an'Andriamanitra amen rehefa nandeha ty vehivavy ty nieritreritra ny amin'ny promotion azy dia ozy izy hoe promotion tsy izy zany ino le zavatra hijorotsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra nijoro tamin'izany Josefa ihany koa dia nanaiky an'Andriamanitra mihoatra noho io vadiny tompony io fa tsy hoe rehefa vadiny tompoko ty ka hoe ndao hiditra ny ary amin'ny hôtel dia ndao satria ny baiboly mihitsy miteny fa manekempo mpitondra anareo rehefa hitanao fa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia aza miditra amin'izany ianao fa tsy izy miteny fa ndao hiaraka hifokafoka kely ony ka zay mihitsy zay tsy maintsy manaiky dadanay mifoka dia zay zao efa lehibe dia ozy izy hoe amby miaraka mifoka le tsy andao hiaraka hisotrosotro manaiky manajany ray sy reninareo raha vao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka manao an'izany ianao amen mila mijery an'Andriamanitra foana tsika isan'andro manana an'ireo toe-poza ivakitsika teo mba hananatsika n'izany fahasambarana izany raha fahasambarana ny katrahantsika amin'ny Genesisy toko 1:7-12 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia naniraka Farao ka nampakany Josefa dia nalainy faingana ny ala tao an-davaka izy ary nanaratra amin'ny volombavany sy ny ova fitafiana izy dia nakany amin'ny Farao io le fanoteneniko teo hoe jereo tsara nanomboka teo dia niova ny fiainan'i Josefa tsisy fisedrana intsony taty aoriana fa mandra-pahafatiny dia niaina tamin'ny fahasambarana izy satria efa mpeheny ny prix n'ilay fahasambarana tsika nge mila mampiasa izany volany lanitra izany inona ny volany lanitra mampiasa fahadiova-po ianao mba hahita an'Andriamanitra vidio amin'ny volany lanitra ny fahasoavana amen fa tsy hoe ianao mame vola taratasy tsy izany ny volany lanitra ny volany lanitra dia ireo toetra tsara ny anatinao hipehenao ny fahatsarana rehetrarehetra namboarin'Andriamanitra ao anao jereo tsara fa nanomboka teo dia niova ny fiainany niova ny vita ny fahoriana tapitra ny fahoriana misy fotoana angentsika tena efa reraka mihitsy hoe roviana indray inona indray ny filma hitranga indray rapito nenary ianao vao maheno telefona ohatra efa miantso inona indray satria maninona efa mieritreritra ianao hoe tsy fahasambarana indray ty izao satria efa zaiko efa mety hoe tsy haiko hoe izy miantso ny vadinao tao anelanela-potoana ohatra mety any am-piasana izy na miantso ny zanakao tsy akaikinao dia efa any anatin'ny sainao dia efa inona indray ny hitranga satria zay le izy fa zao manomboka teo nefa ny fiainan'ity lehilahy ty
rehefa nampiatra n'ireo sitrapon'Andriamanitra izy dia izao tapitra hatreo amin'ny fijaliana, tapitra hatreo amin'ny fahoriana, fa nanomboka nisaraka tamin'izany fahantrana izany izy dia nanomboka niaraka tamin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra anazy, Andriamanitra amin'izay nampiakanjo azy nampahita fitiana azy. Ijareo tsara fa nitovy ny fiantsoan'Andriamanitra an'ireo Saoly mpanjaka indray dia tena hoe nofidian'Andriamanitra koa izy, fa tsy hoe tsy nofidiany, fa tena hoe nomen'Andriamanitra ny Saoly koa ny tena fitiavana, satria nofidiany netiny ohatran'io, nendana makary dia tsy hitary dia fanena amin'ity dia ataoko mifanena amin'ny Samuel dia ataoko ohatr'izao, izany hoe eo amintsika tsirairay avy reto izany dia nofidian'Andriamanitra daholo, fa ny ahafantarana hoe naninona ianao tsy tonga tany amin'ilay toerana dia tsy nanaiky nampiasain'Andriamanitra ianao. Ity lehilahy ity dia ny zavatra nitranga taminy dia izao tsy afaka mankatoan'Andriamanitra fotsiny izy. Ny ray izany afaka nakatoan'Andriamanitra, fa ny anankiray tsy afaka nakatoan'Andriamanitra dia mifaranan'Andriamanitra ny tantara. Ity lehilahy anankiray ity izay natao hoe Saoly rehefa niaraka tamin'Andriamanitra dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa niaraka tamin'Andriamanitra izy dia izao natao nitsinitsinina amin'izay mpanompon'Andriamanitra. Tsy mila an'izany hevitra izany intsony, tsy mila an'izany miara-mivavaka izany intsony, tsy mila an'izany, tsy mila an'izany mpanompon'Andriamanitra fa izao izany no mikajikajy izay apetin'ny fitondrako. Jereo nataon'Andriamanitra tary Samuel, fa ny sezany azy ny voalohany noho ny fanomponan'Andriamanitra. Dia izao nanomboka teo toy izy Andriamanitra hoe vitatreo, nanenina izy, nanenina. Teny amin'ny te-pahery ianao hoe indraindray misy tenin'Andriamanitra fa tonga tany aminao, nefa ianao avy eo tsy tanteraka ilay izy, tsy ny mpanompon'Andriamanitra akory tompoko ny mpaminany sandoka. Fa teto dia Andriamanitra tena nofidy an'ity lehilahy ity nilaza fa mety aminy andehanao n'io mpanjaka io, fa ilay lehilahy tsy nanome izay zavatra nitadiavin'Andriamanitra dia tonga dia niala teo amin'ny toerana tsy afaka miaraka amin'Andriamanitra ny olona izany. Indraindray tsika mieritreritra hoe za Andriamanitra nanome vady anahy, Andriamanitra naninona nefa an'izao enongana anaja. Ho antsika izay nandray an'ireny teny mpaminaniana tsara ireny, ianao tokony miazakazaka manao izay hatateraka an'ireny. Fa tsy hoe efa voalaza iny. Saoly tena izay ny tao anatiny heveriny fahakila izy. Andriamanitra no mifidy azy, nijerena ny zavatra rehetrarehetra, fa izao rehefa tsy nikojakojaina sy ny tsirarahiana ilay izy dia izao nioaka. Tsy haiko hoe inona ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao? Amy voninahitra ao foana Jesosy. Fa tsy hoe rehefa tsy mety ilay izy dia Andriamanitra mihitsy nanome an'ity azy ity nefa izao ny zavatra ka ianao ary mangalatrako. Tsy alohan'Andriamanitra mahita anao mipetra-potsiny ao an-trano mivavaka toy izay, aomby be any amin'ny toerana misy anao nefa verany amin'ny fahaverezana. Rehefa nandeha ry Saoly dia aringany daholo izay tsy an'Andriamanitra. Iagagasiana matavy izany tena manatoepo an'ny tompo ho an'ny tompo. Iagaga tsy vonoina reto fanatitra reto matavy za zao ny tena tian'Andriamanitra fa omeko azy reto fanatitra reto. Hoy izy Andriamanitra tsy fanatitra ny ilaiko fa toepo mankatao. Amen. Tena aminao hoe ovay ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Aza miazakazaka mananina be fa ndao hianatra matitoko fa 5 ihany meko anao dia ampy. Amen. Teo izy dia tavela teo. Raha jerena maso maha-olombelona, Samuel tsy tia an'Andriamanitra raha amin'ny tanina rivotoko fahafiro indray izao izay. Dia Samuel tsy tia satria ny Samuel tonga dia vonoa ihany daholo rao. Saoly nefany tia mafy an'Andriamanitra mihitsiny. Reto fanatitra mba tsaratsara sy matanjaka, botabota tsara matavy, omeko an'Andriamanitra. Reo efa natokako. Fa ahoana hozy Samuel? Inona ny tia nataonao fa inona ny lazain'Andriamanitra? Manaraka ny tsara hozy izy, mankatoa ny tsara. Amen. Ka teny aminao hoe aza maika anankarena re olona, andao hianatra katoa an'Andriamanitra. Aza maika niadanao atokantrano fa andao akatoa an'Andriamanitra. Ho an'ny tanora izay miany mbola ao anaty fianarana, ataovy ilay fianarana fa izao iza nitondranao any amin'ny fahombiazanao, tsisy afa-tsy Jesosy. Betsaka anie ny olona eo ampandraisana ny mari-pakasitrahana ny tapaka lalan-drava faly loatra. Iza nisitraka an'ilay izy rehefa avy eo. Dia teny aminao andao hianatra katoa an'Andriamanitra tahaka an'ity Josefa ity.
na ho mafy na ho mora tsy mahazo makala ny rahalahy zany na inona fitrangany eo dia zao akatohan'Andriamanitra ihany. Raha fa mba ny tena randralahany hoe mifony zaina amin'izany dia mitomany satria manino tsy isy an'izay fisainana izay tao anatiny. Tsy haiko hoe ianao ngamba raha misy olona mifona aminao tena ianao mihitsy ka izay ka normal mihitsy zany mandolia mihitsy hitako azy tsara. Ny olona eto nefa ny fonana malahelo hoe mitsangana fa tsy Andriamanitra fa zavatra nitranga namboarana na koa e toe-pola izy aza manao ohatran'ny Saoly mba mifidian'Andriamanitra ihany, tian'Andriamanitra iaina fahasambarana fa tsy nety sambatra mandrakizay satria tsy nety tamin'ny volontén'Andriamanitra. Mpaminany sandoka ve zany Andriamanitra raha mifidy an'i Saoly? Zareo tsara tantaran'i Saoly mpaminany sandoka zany. Mitsika manko indray mora mitsika mihitsy miteny io ty asa ty moa zany efa any amin'ny Jesosy Jesosy marina ve nampitena an'iny Adolfiny lasa nga izy rehefa tsy mifanaraka amin'ilay sitraponao ilay zavatra izy ny teny fa io ny njara vatiko nefa ny ajereo tsara nga dia hiteny aminao andana mianatra aloha mianara aloha tao anatin'iny asa izay nentina teo anatrehan'Andriamanitra iny tena nentina teo tena nakatohan'Andriamanitra avenao amin'ny lafiny ahatra amin'izay da rehefa vitanao zany dia tena tsy miteny ianao. Farany amaranako azy jereo Jodasy ihany koa dia Jesosy ihany koa no mifidy azy ka tsy haiko aiza amin'izay zao ilay mahasandoka azy dia mividiny soma tsara mihitsy ny tena hoisany 12 fa inona ny zavatra nitranga problemany Jodasy dia zao tsy naharaka lesona samy nanao fahotana daholo anie fa nitoetrany nanamarika azy rehefa tonga fivoriam-bavaka izy teo zany elao tany tsy manaraka toriteny zany Jodasy tsy mila an'izany izy rehefa tonga mifantsiana tonga dia tesa dia mirito mivakio ny baibolinareo ariva eto ny andro raha hovoaka eto daholo zany fa mba izay ny devoiranao zany manaraka izay tapeo amin'ny anina hoe Jodasy dia ho hitanao daholo fa zao rehefa mandeha samy nanao ireo izy Petera koa nge ny alan'i Jesosy tokony samy very fa tadidiko ozy izy Petera rehefa ampianarana tamin'ny sekoliniko ozy izy Jesosy impito amin'ny fitopolo veriny impito fona dia vela foana nanao erreur izy dia tonga dia nandoalika amin'ny fona satria tadidina izay fampianarana izay fa Jodasy tsy teo tamin'izay fotoan'izay dia tsy nahay an'ilay izy dia tonga dia nananto tena dia maty satria izy tsy teo ka dia hiteny aminao mameno ianao ny tenin'Andriamanitra fa kio io baiboly io fa mahatsara anao io amen. Tsika nge ndray manao foty na zazao tena mety vo tamin'ny maraina mihitsy zao nanao foty fa alohan'ny akatra teto kosa aloha dia nefa mifona amen. Manao foty ianao fa zao inona ny teny lazain'i Jesosy dia rehefa mianatra ianao izy ianao za tsy hanao foty tsony satria sao dia eo ampanaovana foty indray ihany tonga izy any anaty lesona misy an'izany raha vao nijanona teo amin'ilay famelan-keloka fotsiny ianao zao dia tsy niakatra ambonimbony kely dia lasa adinonao indray zao zay izy zao ny teny hoe na horitra rano maninona ozy izy tsy ho foana ozy ny famindram-poko zany rehefa heninao mivamivavao hoe tsisy ranomasina tsony dia efa tsisy tsony zany zany famindram-po zany fa raha mbola heninao hoe misy zany dia misy foana zany ny famindram-po fa aza mijanona eo fa tongava indray rapitsy miandra zavatra hafa aza variana indray manararoatra ny famindram-pon'Andriamanitra ny dikany fa raha maneno tropetraka ianao milalao anaty famindram-pon'Andriamanitra dia very ianao tanareo re izy mila miakatra foana ianao isan'andro mitady an'izany fahamarinana izany. Eto Jodasy tena hoe tsy mba mahafantatra tena mpianatra Jesosy fa tsy maharaka lasy marina namaky an'ilay menaka teo tongotra Jesosy jereo kely révélation an'olona ty fanomezana misy révélation tonga toy izy io zao inona ny amakinana io menaka io tongotra eo maninona io tsy amena ho amin'ny manitra nefa le fanomezan'ny Maria tonga toy izy Jesosy maninona mampalahelo anazy loatra izy fa manositra ho alevina izy ny olona na fanomezana ariana amin'ny tany aza misy révélation fa ny manampaizana ny tany inona ny amakinana io menaka io zao tokony amidy dia Jesosy ihany koa moa no ny teny hoe tsy dia le amidy loatra fa mpangalatra io
Azonareo ve ilay izy? Teny aminao hoe mianara ianao. Alalino ny tenin'Andriamanitra, aza mijanona amin'izay efa fantatro. Toy izo. Tsy ireo tsara reto olona mba fidian'Andriamanitra reto. Mitovy ny fifidianana andreo Josefa, Jodasy, Saoly. Samy natsoina daholo ireo. Fa ny toetrany nampiova azy. Ny toetrany tsaboiny karakteranao manomboka izao. Raha tianao ny anana izany fiainana fahasambarana izany, tsy olana nataony olona tsintsinina ianao, tsy any iny olona manao tsintsinina anao, tsy iny ny hitondranao any amin'ny fahombiazana. Fa iny toetra anaovany anao iny ny hitondranao any amin'ny fahombiazana. Tsy ilay olona fa ilay toetra ataon'ilay olona. Ahoana moa ny isaoranao an'Andriamanitra hoe be fitiavana ianao raha tsy efa mivoaka ny misy fahakalana teo dia nity ianao. Ahoana ny amelanao heloka olona anankiray raha tsy ahoana ny ahitana ianao mijery izaho aloha dia tena fahitan'ny tompo mihitsy izao izany foko izany a. Fa ny elatra fotsiny sisa tsy mitiry. Izany izay ilay izaho efa izay a. Nefa voadomina kely ery tonga dia izaho izany teneniko izany a. Izy no hoe iza indray. Eto manko aloha izay voatsaboka eto aloha dia tsaboko. Fa izay tsy vitako aloha fanamasina ny asany ambadibadika any. Tezitra amiko indray ianao hoe io mihitsy ny tsy tiako amin'ny ramatoa io. Ilay zavatra rehetrarehetra ny teneniko teo izaho izany. Tsaboko kely aloha izay. Dia amin'izay madio tsara ny fonao. Men! Fa te hiteny aminao Andriamanitra ange mifidy antsika rehetrarehetra. Tsisy olona tsy mifidian'Andriamanitra izany. Fa eo amin'ny toetrantsika. Eo ny ahitana azy. Hoe iza marina ilay tena mifidian'Andriamanitra. Mety betsaka ange izay zavatra nieritreretinao fa tafavoakanao izay. Fa raha fa ohatra hoe tsy mety ilay izy ndao hanova fomba fijery indray. Amen. Mety efa niketrika ihany ianao hoe izao ny ataoko mba hampatonga ny tokantranoko ohatran'izany. Izao ny ataoko tsara izany satria tia tokantranonao ianao. Fa izao ndao raisina indray ilay tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia toko 5:20 lalako tsy lalanareo. Fa rehefa izany ilay izy andao hianatra. Andao mba hiantsorika eo anaty any betsaka ange fahotana vitantsika. Fa jereo Andriamanitra namela heloka antsika dia amin'izao vaovao izao andao mba hitodika amin'izay mba hiaraka amin'Andriamanitra amin'izay. Amen. Mino tsy mahatoky fanandray zavatra ianao. Mino fa ianao ilay anana an'ilay fiainam-pahasambarana. Afaka katoan'Andriamanitra amin'izay. Ianao nge raha makatoa ny ray aman-dreninao tsy dia ilay ray aman-dreninao loatra nakatoavinao fa Jesosy. Ianao nge raha manaiky ny vadinao io tsy io ve ny akatoavina tao tranao. Tsy io fa Jesosy satria tenin'Andriamanitra izany. Indraindray tsika diso hoe eritreretintsika inona ary ny hitondrantsika izany fankatoavana izany, fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Mino fa isy zavatra tena hoe hoentintsika hanova ny fomba fijerintsika miaraka amin'ny tompo manomboka androany hanampitsika izay efa nananantsika dia tena hoe hiasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia sady hitsangantsika hitehaka andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Aleloia, tsara ny tompo. Izay ny mahatsara afaka mipetraka antsika, mahatsara antsika izay tonga eto foana mahay ny tenin'Andriamanitra. Toy izao ny fandarantsika eto ny ao anatin'ny safanimponina azadiny ny fotoana amin'ny zoma. Ny zoma-panotrony no mitrano-pokon'olona lankely manomboka amin'ny 4:00 dia aza matahotra anao fa tsy alina be rava fa amin'ny 9 mahery dia fa rava. Ny sabotsy maraina indray dia amin'ny 7 maraina ny fandraisana to amin'ny fianakaviana namana fa tsara ny tonga fandraisandriamanitra manarakaraka izay zavatra izay misy ny efa misoratra ambony eo ny fandarantsika any amin'ny YouTube, ao amin'ny Facebook ihany koa ahafahantsika manaraka direct ho any izay tsy afaka tonga makaty fa tsara koa nefa reto Antananarivo anao dia tsara anao tonga manatrika ihany. Ny sekoly nay dia lasinainy talata alarobia misy ny fiarahana amin'ny lasinainy lay debaka, misy fiarahantsika miaraka indray any Dorodosy amin'ny lasinainy ahafahantsika mianakavy miaraka mitsangatsangana sady mba misy ny tena manomboka amin'ny folo sady misy tenin'Andriamanitra fa miary misy
miaraka milalao ihany koa tsika ao amin'ny tompo manarakaraka izay zavatra izay dia misy fiarantsika misakafo hoentiny namana fianakaviana tahiny tompontsika tsangantsika soran'Andriamanitra. Misoratra Jesosy ny amin'ny fiheverinao anay, tianao mampiandrana manakariva tompony momba ny tokantranonay satria tokantrano dia avy any aminao zany. Tehirizo aminao tompony tokantrano tsirairay tompo amin'ny tendroany ity, ary anana fiombona aminao tompony tsirairay. Makasitraka raha eo anao fakasitrahana mandrakizay. Amen. Raisiny tsodrano hitanao Jehovah ka iaranao, ampamirapiratra ny tavany aminao no Jehovah ka midra fo aminao, ananitra ny tavany aminao no Jehovah ka nivetanana. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natao zao fahasoavan'Andriamanitra na